Miraba tompolahy makasitraka tompovavy manaraka ity fandarina zany malaza ity. Adevitra hafa mihitsy kanefa manahirana fiarahamonina no resantsika sy hitondratsika fandalinana amin'izao alina izao. Mahakasika indrindra ny fanolanana satria mirongatra izay tsy izy ankehitriny ity fanolanana ity. Ny fanolanana dia miseho amin'ny endriny samihafa izany. Eo ny fanolanan-jaza, fanolanana vehivavy tsy ampy taona, fanolanana renim-pianakaviana marefo, ny fanolanana ramatoa lehibe, ny fanolanana vehivavy sembana sy manana olana ara-tsaina. Hatramin'ny fanolanana tovolahy kely mihitsy aza dia miseho amin'izay endrika maro samihafa izay hoy isika ary misy eto Madagasikara izany. Ankoatran'ny mpiaramonina sy ny olona sendra mandalo manao izay herisetra fanolanana izay dia ny loza ataon'ireo olom-pady sy farany akaiky manao izany toy ny ray ny teraka, ny ray kely, ny anada, ny dadatoa, ny dadanaivo, ny dadafara, ny dadabe. Hatramin'ireo olona izay mba hanakinana ny fomba fitaizana araka hametrahana ny hoaviny ireny ankizy ireny satria misy ny kamboty ray sy reny ary mety misy ny kamboty ray na kamboty reny de manapatra izany fanolanana izany avokoa na mpitandriny io na olo-tsotra mpitatana toby sy ireo rehetra akaiky hanakinana andraikitra ao anatin'izany toby sy akany fitaizana izany. Anatin'ny herinandro dia tsy latraky ny tranga roa isan-kerinandro no hita sy re amin'ny aino aman-jery sy ny tambajotra sosialy isin'izay fanolanana izay. Mahoraka atse distrika zao, commune zao, faritra izao, fokotany zao, EPP zao, toby zao, zany no maresaka sy mikaratsana amin'ny tontolo ny aino aman-jery sy ny tambajotra sosialy. Tsy mifidy io na zaza na ankizy na tanora na lahy na vavy ary ny olon-dehibe aza de hiaran'izany avokoa. Ary tsy ny mahavirijiny sy ny tsy mahavirijiny itsony ny adevitra eto fa ny endriky ny fanolanana mihitsiny zay miseho eo amin'ny tontolo rehetra zay andalovana. Ny andininy fa 2,telopolo ny lalàna 2 tsipika aotra 1,2 mikasika indrindra ny herisetra atao amin'ny vehivavy na ny violence contre les femmes dia miresaka mazava tsara mihitsy fa adika ho fanolanana avokoa ny herisetra ara-pananahana atao miseho amin'ny alalan'ny firaisana ranofo antery na misy fandrahonana na misy herisetra sy tsy antritrapo. Ambara mazava ao anatin'izany zay ny droit pénal général miresaka izany dia ny hoe tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Mazava tsara izany lalàna zay resantsika izany satria moa fiarahamonina no tenenina eto ary lalàna no resahana dia misy azy ampiarina amin'izany. Ho an'ny eo anivon'ny rafi-pitsarana zay mampiatra an'izany sazy fanolanana izany arak'izay voalaza ao anatin'ny fehezan-dalàna fahamaizana mahakasika indrindra ny tontolon'ny herisetra tahaka izao dia misy lalàna sy misy andreo endriky ny faninjehana zay misokajy samihafa ampiarina am'ireo zay manao fanolanana. Ao anatin'izany ny hoe asanterivozina voafetra raha toa ka latsaky ny 15 taona nylay vehivavy na hita fa bevoka na fantatry ny mpanolona fa bevoka voaolana. Ao ihany koa ohatra ny hoe asanterivozina mandra-pahafaty raha toa ka olona manana fahefana amin'ilay zaza voaolana no manao azy toy ny ray, reniny, mpampianatra io, navana sy ny sisa sy ny sisa. Ary akoatr'izay de ny fanagadrana 5 hatramin'ny 10 taona hatranomaizana ho an'ny mpanolana. Eo amin'ny fampiarana ireo lalàna ireo no miteraka fimenomenonana ho an'izay hiarana zany fanolanana zany ka ny fianakaviana na ny mpanara-baovao no misintona amin'izay endriky ny tsy fanajana na tsy fankatoavana izay lalàna mivoaka izay. Raha-pitsarana io sy fahefan'ny mpitsara araky ny fomba fahitany raharaha ka sarotra raha teo niditra amin'izany.
fanjava misy ety amin'ny fiarahamonina ny tazan'ny be sy maro ny amin'ny fiserana sy ny alahelo ny amin'ny tranga zay mahazo ny voaolana izany. Inona ny mahatonga an'izany fanoloana zany satria izany ny adevitra teraka eo amin'ny rehetra, satria mitarika fahasimba-tsaina sy fahafatesana ho an'ny voaolana matetika ny tranga tahaka izao. Fahasimba-tsaina ho azy mandra-pahafatana ary mety hitarika fahafatesana eo mihitsy aza satria mitarika ratra sy loza ho azy izany, takaitra zay tsy voavidin'ny vola ary ho sarotra anonerana satria efa lasa nodimandry lay olona voaolana niaran'izany. Ohatra ray am'izany nahazo an'Rakoto voasafidy fifaliana zay 1 taona petraka teny Tanjombato zay niara-ny fanoloana andrainy ny sesisesy ary nitondra takaitra ka voatery nitarika fahafatesana azy izany. Nalevina any an-tany fotsy moa fifaliana ary ny rainy kosa dia nanefa sazy any am-ponja. Fa tsy mahakosika sy tsy mahafoana ny endriky ny fanolanana zany sy ny fahampiten'ny fianakaviana nateraka zany fahasimbana ara-tsaina zany, na ho an'ilay niarana, na ho an'ilay raim-pianakaviana, na ho an'ilay renim-pianakaviana sy ireo fianakaviana izany, indrindra ny fiarahamonina mihitsy amin'ny akapobeny. Hitantara-tranga vitsivitsy isika ao anatin'izany endriky ny fanolanana izany, satria vao andro vitsivitsy izay tamin'ity herinandro ity dia zazavavy kely 7 taona na olona ny ray keliny zay mianatra ao amin'ny EPP Aparabonga Ambatondrazaka, klasy T2 nataona faharoa Itsiaro, ary tao an-drano miely no nitrangana izany. Efin'efatra no nanaovana izany fanolanana izany izy no tratra ny fiarahamonina ity tranga anankiray mamoetra ity. Tantsaitsika eto koa ohatra no nahazo ana tovavy iray 20 taona zay naolany ray sy ny zanany lahy zay notaizaina tamina toby fivavahana teny feferana. Tsy nafaliny rehetra nahita ny didim-pitsarana nivoaka mahakasika izany, 2 taona an-tranomaizina ary lelavola lamandy 5 ariary no azo mpanolana. Fa akoatran'izay de efa nisy tranga fanolanana ihany koa zay nahazo any Nambinina kely zaza 4 taona mpianatra tao amin'ny EPP Indanda ao ambony Fahindrano tamin'ny 2 avrily 2024. Mpianatra zanaky ny tompo-trano ihany no nanolana azy, ary ohatran'izany koa ohatra no nisy tamin'ny taona 2024 tany Ampary Soavinandriana lehilahy 5 be zao no nanolana renim-pianakaviana 20 taona. Ny tranga tao Benjy tamin'ny 20 Martsa 2024 teo, lehilahy lehibe 7 taona no nasa nanolana zazavavy 13 taona. Tao atamin'ny fotsindray zazavavy 13 taona naolana ny raim-pianakaviana 7 taona rehefa napetraky ny reniny tamin'ny eo raim-pianakaviana io lay zaza no ny asa mandrara zay nataony. Ary zazavavy 7 taona ihany koa naolana ny ray keliny 40 taona tao Madio kely commune Dabolava district Miandrivazo ny 17 aprily voatsela akory zay 2024. Efa ela nanapara ny filanjatriny ilay zaza fa ny fivavian'ilay zaza efa nandeha nana no nampitarain'ilay zaza ka nahitany renim-pianakaviana fa tsy ara-dalàna ny fahasalamany zana, ary io no nitarika fitoriana an'ity ray keliny ity ka nanenjehana azy ho nanolana. Tahaka izany ihany koa tamin'ny taona 2024 zazalahy voahery taona sy tapa monja no niara-ny fanolanana, ary ankizivavy 14 taona tany am-panetsana vary na olona ny lehilahy maromaro 4 tany Ambalabe Antalahy. Zany rehetrarehetra izany de mamparikoditra eo amin'ny tontolo fiarahamonina malagasy ankehitriny amin'ity endriky ny fanolanana ity. Fa ny zava-doza akoatran'izany resantsika izany mahapotika ny tokantran'ny olona ao anatin'ny raim-pimasy monja de ny ataony dahalo ohatra, satria rehefa manafika tanàna iray ny dahalo ka tsy vitany mandroba irery na mangalatra amin'ny biby fiompy amin'ny alalan'ny omby na kisoa nareo akoho amam-borona, fa mitifitra ny raim-pianakaviana izy ary manolana ny renim-pianakaviana sy izay ankizivavy hitany ao anatin'izany tanàna tafiany dahalo izany. Tranga ny sesisesy izany rehetrarehetra izany.
ny fantanina mipetraka de hoe inona ary mahatonga an'izany fanolanana mirongatra sy miopapany zany eto Madagasikara. Fa ny rafim-pisainana mihitsy raha ohatra ka hotsolona ny resaka no simba ao anatin'ny tirara zay tsy nisy ity kanefa dia izao ny farany ho an'ny eto Madagasikara. Ny fanadihadian'ny fiarahamonina sy ireo olona rehetra zay miresaka am'izany fanolanana izany dia samy manambara avokoa fa ny fahantrano, ny tsy finasa, ny tsy fifiem-bola ary ny tsy fahazakana zava-pisotro sy zava-mahadomelona ary indrindraindrindra ny tsy fahazakana zaza mirongaronga no tena antony zao fanolanana izao. Ny lalàna nefa dia matetika aty amin'ny tany mahantra sy marefo toa ny Madagasikara dia afaka hilalaovan'ireo olona zay mety manam-bola sy lava-tanana eo anatrehan'ny raharaham-pitsarana ka ikarohana ny marina izany. Eo no ametrahana ny fantaninany amin'ny hoe aiza mpiaro ny zon'olombelona, aiza mpiaro ny ankizy ary aiza ny vady ny filoham-pirenena zay anisan'ny tena tompon'andraikitra lehibe ary efa miteny fa hiady am'izany indrindra na ny filoham-pirenena ary. Ao anatin'ny politika mpanjakana mazava tsara ve itony ady amina fanolanana itony. Ny lalàna samihafa dia samy miresaka izany avokoa ahafahana mikaroka zay mety ho fahefampitsarana ary ho famaizana an'ireo mpanao ratsy am'izao fanolanana tsy tanono eto Madagasikara izao. Tahaka izany ohatra ny lalàna 3 tsipika 970 protocole facultatif droit de l'enfant 2000. Tahaka izany ohatra ny lalàna 7 tsipika 330 tamin'ny 14 janoary 20 mikasika ny traite des personnes et tourisme sexuel. Ny lalàna 7 tsipika 330 mikasika indrindra ny droit et protection des enfants. Ny lalàna 14 tsipika 130 mikasika ny droit et personnes handicapées. Ny lalàna zay fandresantsika teo 2 tsipika 130 tamin'ny 30 novembre 2000 mahakasika indrindra ny violence contre les femmes. Ny lalàna 2 tsipika 7 traite des êtres humains. Zany rehetrarehetra zany dia azo ampiasana akoatran'ireo lalàna marobe zay ahafahana miaro ny olombelona, ny ankizy, ny vehivavy, ireo sembana sy ny sisa sy ny sisa. Satria moa mitarika fahampotehana maro izany endrika ny fanolanana izany. Ka tokony hatsahatra, tokony hifongarina eo anivon'ny fiarahamonina ary tokony hisy fanentanana lehibe ataon'le tompona andraiky mpanjakana eny anivon'ny ministera. Voakasikin'izany ministera mponina, voakasikin'izany ministera ny fahasalamana, voakasikin'izany ministera ny tanora sy ny fantanjahantena, voakasikin'izany ihany koa ny ministera ny sécurité publique, ny ministera ny fiarovana sy ny sekretera mpanjakana miadidi ny gendarmerie-pirenena sy ireo ratsana rehetra hatrana ministera ny fitsarana zay voavonana ediny lohany ao anatin'izao raharaha izao. Sy ny eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika zay manana ny direction manokana misahana ny lafi ny ara-tsosialy. Mbola andrasana hatreto ny am'izay fiatsika izy ireo sy fanangana tanany amin'ny aoko zay ampy zay ity resaka fanolanana ity. Tsy rariny, tsy mety zany ary manimba ny fiarahamonina fa atao zary jerevany sasany fotsiny eo anatrehan'izay firoboroboana zay mitarika fahampotehany ho avy ny zaza malagasy izany. Izany no nitondrantsika fandalinana manokana tamin'ity resaka androany ity. Tsy nahazatra amin'ny malagasy izany ary tsy niaina amin'ny malagasy fa tonga amin'izany ny firenena amin'izao fotoana izao. De zany no resahana satria marefo ny fanjakana ary rehefa marefo ny fanjakana dia simba ny toe-tsaina. Tsy afaka mampiatra lalàna ary na hampiatra lalàna aza dia lalàna mangozohozo eo anatrehan'ny fanolanana zay efa miteraka fahampotehana ho an'izay niaran'izany no zava-misy eto amin'ny firenena ka miteraka fimenomenonana eo anivon'ny fiarahamonina mitazana. Adidiko, adidinao, adiditsika ny manapaka izany endriky ny fanolanana izany. Mitaiza mpiarabelona tsy ho tonga am'izany ary miaro ny zanatsika, miaro reo anabavy, miaro reo ray aman-dreny sy ireo manodidina rehetra mba tsy hiaran'izany. Zany malaza, zany zava-misy ambava homana, apo mieritreritra, makasitraka tompolahy, makatelona tompoko vavy.